aminao sy ny ankonanao fiadanana ao an-dapanao. Amin'ny fifanila lehibe indray no amangify ny tokantrano misy anao anaiza n'aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia toetra sy hanapaka ao amin'ny tokantranonao, amin'ny ankonanao sy izay rehetra manodidina anao ny fiadanan'ny Tompo. Ndesika era fampahery indray amin'ny alalan'ny tenan'Andriamanitra. Nefa mialohan'izany dia andehantsika hiara-nondrika ny lohantsika, hiara-hivavaka mihitraka an'izany fotoana izany eo am-pelatanan'ny Tompo mba tena ho izy tokoa no hihivony ny zavatra rehetra ho ataontsika. Dia hiara-hivavaka tsika. Rainao izay ny an-danitra. Ao masinina ny anaranao. Misaotra anao midera anao mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Mbola nomenao tombony nandrim-pahavelomana ka isan'ny velatra am-pomondrena. Misaotra tamin'ny fitantananao ny fitiavanao. Misaotra fa tena sarobidy aminay ny fiofonena mahavelona izay mitoetra ao anatinay. Satria tsy azonay atakalo izany, tsy azonay vidiny izany, tsy azonay soloina fa tena mbola hoe famindram-ponao no sy nalan'ny ridranay. Misaotra Tompo malala satria mbola misy tokoa no andraikitra, anjara-biriky tiana ho tanterahanay etsy amin'ity tany fandalovan'ity. Matoa mbola nataona mitoetra ao anatinay ny fiofonena mahavelona ka mbola afaka indray izahay mitera sy miantso ny anaranao. Izay rehetra tsy namboleny tananao eo amin'ny fiainanay Jesosy Kristy dia tapatapao, ravao, ary ngiana, tsy anakely, tsy anapahefana fa aoka ny sitraponao no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Mamindrafo aminay no mamelany elikay ary ianao no ka andravona an'izay rehetra manakatsakana anay tsy fandraisanay bebe kokoa aminao ary mety mamingapingana anay ihany koa eo am-panatanterahana ny baikonao Jesosy Kristy Tompo. Ianao no mahalala an'izay mahasoa anay. Ho any amin'iza moa izahay, ianao irery ihany no manana ny teny fiainana. Ankehitriny izay raha andalina ny teninao indray, andray ny hafitra fa aminao dia mitenena tahaka ny fombanao Jesosy Kristy Tompo. Fa vonikihana anao izay mpianatra. Lelako tendreo tsy hanambara hafa-tsy ny sitraponao. Ny fonay kosa dia kasiho tany lonaka. Aneriany teninao. Ny masam-pananay dia sokafy ahafahanay mahatambatra izay tena sitraponao marina. Izay tianao ampitaina aminay indray amin'ity anio ity. Dia amin'ny anaran-tsoanao rery mahavondreny Jesosy Kristy, dia Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona nanovanay an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ya, ny fampianarana na ny fampahirizana izay iarahantsika androany dia ometsika aloha hevitra kely hoe ny herin'ny vavaka. Ny herin'ny vavaka. Ny tenan'Andriamanitra izay anovoizantsika an'izany loha hevitra izany dia izay voasoratra amin'ny Luka 7:20 dia raisitsika amin'ny andiny voalohany dia tongotsika dia mitsambikina eny amin'ny andiny 7 sy ny 9. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nilaza fanomboarina taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka riva izy ka tsy reraka. Dia ny andiny 7 sy ny 9. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidy va izay mitaraina amin'ny andro manalina no hitaridritra va izy. Lazaiko aminareo fa hanome rariny faingana izy kanefa rava ny zanak'olona no hahita finoana etsy ambonin'ny tany va izy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana fa ny tenao no fahamarinana. Amen. Izany tenan'Andriamanitra indray no itsika amin'ny fampahery. Zavatra anankiray voamarika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izao hoe Andriamanitra tsy mba manery. Izany hoe amin'Andriamanitra tsy misy ny hoe tsy maintsy manao an'izao ianao na tsy maintsy manao an'izao ianao. Fa hatramin'ny voalohany izy dia efa nametraka soa hoe indro apetrako anohanao ny fahafatesana sy ny fiainana, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Izany hoe Andriamanitra tsy manome. Raha mitanisako izy any amin'ny Deutéronomie dia hitantsika fa hozy izy hoe raha toka mihaino tsara ny feon'i Jehovah ianao, izao ny zavatra androanao. Raha toka tsy mihaino ny feon'i Jehovah kosa ianao dia izao ny zavatra tokony andro anao. Ary raha miverina hatramin'ny andohan'izao tontolo izao misy tsika mba ahafantarantsika hoe tsy mba Andriamanitra mametraka didy zadina eo Andriamanitra izay vavahantsika fa tena manome safidy malalaka. Mihery izay miteny hoe tsisy tombony ho an'Andriamanitra na ho very ianao na ho velona. Fa anao zany, ianao no misafidy hoe ho velona ny tiako, izao ny ataoko, ho faty ny tiako, izao ny ataoko. Hatramin'ny voalohany mihitsy dia efa nanome fepetra Andriamanitra tamin'ny Adama-Eva. Azonareo hinanana ny voankazo rehetrarehetra fa tokana dia ilay eo afovoany sa aza hinanana fa ho faty tokoa ianareo amin'ny fotoana hinananareo azy. Tsy ny fefen'Andriamanitra mazava ho azy.
ny azo teo avony za tsy nasiany barazy tsy nasiany rindrina mba hoe tsy hafahana mihoatra fa tena hoe izay ny Andriamanitra fitiavana azy hoe manome safidy malalaka mandraka revizya hoe inona ny tianao inona ny safidy tianao atao. Dia eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity nefa dia raha nijereva antsika dia tsy mety raha tsy mivavaka mandraka hariva izy ka tsy reraka, tsy mety. Atsika hoe io ihany ny zavatra tokana hoe tsy mety, izany hoe rehefa tsy mivavaka mihitsy isika dia reraka. Ka izay ilay hoe tsy mety satria ny vavaka dia antiballe, ny vavaka dia protection ahafahantsika miaro ny tenantsika manoloana ny zanatsipika izay afafin'ilay ratsy eo amin'ny fiainantsika. Raisiko ohatra anankiray fotsiny, raha vao mihiratra ny masonao dia ny zavatra ataonao dia izao: Tompo, atolotra anao, mianjoko anio, miara-dalana amiko anao. Tena migaranty 100% anao fa ny tontolo andronao dia ho tontolo andro feno fifaliana, feno fiarovana. Izany akory tsy midika hoe tsy handalo ny tafio-drivotra, tsy handalo ny orana, tsy handalo ny andro ratsy, fa kosa noho ianao ilay efa nametraka amin'ny Jesosy ho antiballe ny tontolo andronao tamin'ny alalan'ny vavaka, dia izy no misupporte ny tafio-drivotra, ny orana, ninona zavatra efa nafitoanana lasa tsy miafiakitehanao, tsy mitoucheanao personnellement izany ilay izy fa lasa hoe ohatrany hoe mandalo, ohatrany mihezanao indray azy. Efa mahazatra tsy mataitra intsony. Kanefa rehefa tsy mivavaka ianao na zavatra kely fotsiny ary tonga dia mamotika ny tontolo andronao iny, satria tsy eo ilay fiarovana. Ny vavaka dia natao ho fiarovana mihitsy, fiarovatratra. Dia ilay tanjona tena tsara anana tontolo andro mahafinaritra androany. Nisy namana anankiray nijoro vavolombelona mihitsy. Maraina hoy izy tena namola tena mihitsy nandohalika ny vavaka. Rehefa nandohalika izy vavaka dia ny zavatra nitranga dia tonga tany am-piasana dia rehefa mpiasa masika lava nanjary ny tsikitsiky nanome fanomezana zavatra natao rehetra toute la journée. Dia izay nahatonga ilay izy nitsiky tao tsy izany natao hoe herin'ny vavaka. Ny vavaka manova zavatra. Ary zasy ianao dia samy mijoro vavolombelona amin'izany hoe inona ny zavatra tena hoe sarotra teo amin'ny fiainanao nandoalianao ny entinao mivavaka ka tsy niva. Tsisy anankiray amintsika ka hiteny hoe tsy marina izany. Teoria izany tena marina izany. Ny vavaka manova zavatra, zavatra tsy takatsy ny sainao, fa rehefa hoentinao mivavaka mivaly olana rehetrarehetra. Ary tena efa sitrapanafody hoentinao mivavaka sitra, satria nahoana mahery ny vavaka ary havana malala. Ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny vavaka tokana no ahafahan'Andriamanitra mampahery anao. Ao mivavaka ianao no manova hery, hoentinao miatrika ny tontolo andronao, hoentinao miatrika ny zava-tsarotra, hiatrika fanadinana ianao, vavaka ianao. Miasa amin'ny fanamasina mampatsiahanao an'izay lesona ny anaranao. Hiatrika interview ianao no entretien d'embauche. Iny fanamasina iny nomelo lalana manalefaka an'izay zavatra tokony alefahana mandritra ny entretien d'embauche. Voaraiso aman-tsara ianao, voavalinao fanontaniana, azonao ny asa. Tena hoe ny vavaka manova zavatra. Ary eo indrindra indraindray no mahatonga ny olona tafalatsaka anaty vakam-panao hoe rehefa misy zavatra ilana dia tena manao fifadikana, tena mivavaka, tena zao rehefa azo nefa ilay izy dia mangatsiatsika ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy natao fialan-dra tsy mahita, na natao ho dadabe Noely. Andriamanitra hoe dadabe Noely miobombo zahay dia miobombo zahay dia légende zavatra tsy possible zany. Fa n'Andriamanitra efa misy tenin'Andriamanitra mihitsy any miteny raha izao fiainan'izao ihany no anaty anatsika ny Kristy dia manitra indrindra raha samy olona isika. Izany hoe tsy natao ho filan-javatra ny fivavahana. Fa raha mijery an'ity soratra masina izay nivakiantsika teo antsika dia tantarana manana tena anankiray izay miatrika olona. Miatrika olona. Dia tonga tany mpanjaka foana izy hoe omeo rariny amin'ilay manana ady amiko, omeo rariny amin'ilay manana ady amiko, omena. Izany hoe persévérance, mila persévérer ianao, mila matotra tsara ianao anatin'ilay ketinao iny. Izao ny zavatra angatahako amin'Andriamanitra, angataka an'izay fa raha mahasoa azy ahy dia omen'Andriamanitra, raha tsy mahasoa azy ahy dia tsy omen'Andriamanitra. Eo koa nefa indraindray no matafalatsaka ny olona sasany mihemotra satria hoe vavaka mivavaka, fifadikana nataoko. Nanao fahafolikarena, nanao an'izao, nanambolana, nefa aiza izay valim-bavaka tsy hitako ihany hatrambao.
Ny vavaka dia misy karazany anankitelo ny vady na eny satria tena sitrak'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao dia omeny anao. Tsy satria fantatr'Andriamanitra fa tsy hitondra soa anao mihitsy na omeny Andriamanitra anao iny zavatra anankiray iny. Miandry kely satria mbola tsy fotoana atsara an'ilay zavatra angatanao amin'ny fotoana iny dia izay mahatonga an'Andriamanitra tsy mbola manome anao fa mahatonga azy tsy dia na tsy mahasoa anao izay ilay izy. Fa fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa anao izay ilay zavatra ka na inona ataonao dia tsy omeny anao mihitsy ilay izy. Dia ilay fiarahana amin'Andriamanitra mila an'izay fanetretena azy fatokisana fametrahana an'Andriamanitra izay eo amin'ny plasiny amin'Andriamanitra azy hoe tompony zavatra rehetra izy maso mandidy dia apetraka anao foana izy eo hoe anao fandarana dia atokisako ny fitondranao ekeko izay tondranao amin'ny fiainako. Fa raha ozy ianao hoe tsy maso azy ny zavatra matotsy omenao dia ekeko Jesosy anaiky ary ary raha ozy ianao hoe masoa anao fa zao mbola misy etape be da be tsy maintsy mbola hatrehanao aloha satria formation ahafahanao mijoro tanteraka ao anatin'ilay zavatra tsika metrahana anao zao ady hatrehanao zao manana faharetana eny ary Jesosy aharitra hatramin'ny valiny satria fantatro fa ianao namola vola an'izao fandaharam-potoana sy izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao ka na mafy na mora na sarotra dia atoky anao tanteraka eny tonga dia omen'Andriamanitra anao mety androany mety rapitso satria fantany fa amin'ny fotoana mahasoa anao no omeny anao izay zavatra irinao sy angatanao. Mila faharetana ny fahazahoana valim-bavaka, mila fahatokiana zato isan-jato anao Andriamanitra ary mila fametrahana an'Andriamanitra mihitsy ho mpanjaka ny fiainanao, ho mpanapaka ny fiainanao satria raha toy ianao ka mbola te hipartisipe amin'ny décision na te hipartisipe hanome feim-potoana an'Andriamanitra hoe hatseto ny feim-potoana ameko anao dia dikan'izay ianao nke zany mandidy ny fiainanao Andriamanitra no namorona anao izy malala ny toe-ponao, ny toe-tsainao, toe-pananao, malala ny kapasite anao. Ny ande izay foana ny ataoko rehefa mangataka zavatra amin'ny Jesosy hoe fantatrinao ny kapasiteako, fantatrinao ny limitiko. Ka raha ohatra ka hoe avo loatra noho ny zavatra tokony ho azoko ny zavatra angatahako dia aza omena fa hanimba zany. Fa ianao no malalaka izay tena fantatrinao fa atonina na vady io na asy io dia izay omena. Fa raha toka mametraka critère avo loatra eo aminao dia tena aza tanterahana satana tsy ho tanteraka sy io izay reko nefa tsy maso tena hoe izay mihitsy ilay fahaizantsika mandanjalanja amin'izay koa no tena azahoantsika valim-bavaka tena hoe tsara indrindra. Ilay fahaizantsika mametraka an'Andriamanitra tena hoe izy no mpanamboatra antsika, izy no mamola vola antsika dia iketsika izay forme rehetrarehetra kapokapo mena simitsika kapokapo mena vary atsika alonao anaty rano kely avoaka amin'ny masoandro kely lemana kely manaiky tsika eny Jesosy mara-pavita le forme tianao ametrahana anao foana voninkazo tsara tariny anaovako anao vy tsara tariny anaovako anao mandra-pahatonga anao amin'izay lasitra tianao ametrahana izay planche rehetinao ho anjara fiainako dia manaiky ao volavolainao. Le fahaizantsika mankasitraka an'izay tokoa no tena azahoantsika valim-bavaka sy ahitatsika hoe mahery ny vavaka satria mahalona ny zavatra mitranga na avorana na mainandro na mandrivotra na kalma dia eo foana tsika mivavaka miresaka miandry makasitraka makatoa ny fandaharan'Andriamanitra sy ny didy apetrany eo amin'ny fiainantsika. Dia tsy vehivavy ity tonga matetika izy miorariny amin'ilay mangatakady miorariny amin'ilay mangata farany tezitra ilay mpanjaka satria vao elingelina izy tonga foana ilay vehivavy toy izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra ary dia omeko rariny ihany ity mpitondra teny ity fa sao dia ho avy izy ka anakorotana isan'andro izany hoe noho ny filaminan-tsainany sy filaminam-pony koa dia nomeny rariny ilay vehivavy nefa dia tena hoe Andriamanitra mihitsy nefa tia hanome rariny satria raha vakitsika ileo amin'ny andininy fahafito sy vavalo dia hoe fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina no hitary indrindra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona mo ahita fitiny etsy ambony tany va izy. Izay ilay zavatra niteneniko taminao teo aloha kely teo hoe raha isika ohatra misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra dia mivavaka ianao manao fifadikana sy ny sisa rehefa azonao nefa ilay zavatra dia miala ianao rehefa avy eo. Andriamanitra tsy hanome rariny olom-bofidiny va ozy rehefa mitaraina amin'ny andro aman'alina izy tena hoe ianao dia mitaraina andro aman'alina amin'ny Jesosy Jesosy anompo anao ataoko fa omeo an'izao
rehefa omeny Jesosy ianao nefa le izy dia miamangatsitsika ianao rehefa iny voazonao le zavatra. Dia izay le fanontaniana mipetraka hoe kanefa raha avy ny zanak'olona mo ahita finoana ety ambony tany fa izy. Ny olona anankiray mandrakariva dia manam-pinoana miredareda rehefa misy zavatra tiany angatahana amin'i Jesosy, rehefa misy tanjona tiany atongavana. Fa rehefa iny voazon'le izy baibay Jesosy, saotra tompoko, vita izay ny amintsika. Aiza le finoana mandeha indray ny tafio-drivotra ao ambadika izay dia nanary Andriamanitra tsy ohatsony Andriamanitra maninona ny fiainako ny dia zao. Izay le hoe ahita finoana ao anatintsika ve izy, satria tsy maintsy isy foana ny tribulation eo amin'ny fiainantsika, tsy maintsy isy zavatra mikorontana foana eo amin'ny fiainantsika. Fa aiza ny finoantsika? Ny finoantsika ve mipetraka amin'ilay problème sa ny finoantsika ve mipetraka amin'ny Jesosy foana hoe matoky anao foana ary na inona na inona. Ozy le izay hoe na dia manitra aza dia mbola manao hoe faly ao amin'ny Jesosy, na dia tsy manana ny inona dia faly ao amin'ny Jesosy. Ny abakoka dia efa miteny an'izany mihitsy, na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, na dia tsy mety daholo zavatra ataonao rehetra dia izao hoe mbola hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra famonjena. Izay le finoana tena takian'Andriamanitra amintsika. Izay finoana izay nefa tsy azontsika raha tsy manana ilay fiainam-bavaka. Manana ilay fiainam-bavaka tsika, satria amin'ny alalan'ny vavaka io no ampaherezan'Andriamanitra antsika. Amin'ny alalan'ny vavaka no alorin'Andriamanitra sainantsika, ampahafantarin'Andriamanitra lalana tokony ho alehantsika, hanomezan'Andriamanitra fampaherezana antsika. Satria ao anatin'ny vavaka io no ifampiresantsika amin'Andriamanitra. Satria ny vavaka dia tsy aloika. Raha isohatra fotsiny, ahora no ahafantaranao fa mila kahie vaovao ny zanakao. Raha toa ka tsy manatona anao izy ka miteny hoe dado neny eo lany ny kahiako, mila mividy kahie vaovao. Raha vao tsy misy ny dialoha ekeko ary tsy laviko, fa na dia mbola tsy miteny ary ianao dia fantatr'Andriamanitra ny amponao fa misy lanjany be lehibe amin'Andriamanitra. Le anao mandeha makany miteny hoe tompo tsy mba zavatra iriko, fantany io, hitany io, fa mila anao izy mikonfesy aminazy amin'ny hetaheta-ponao sy ny fanirianao ahafahany manome bebe kokoa ho anao. Ka izay ny tiako ampaherezana antsika amin'ity androany ity hoe mahery ny vavaka, ny hery ny vavaka manova zavatra. Ao reny ny fiainam-bavaka ianao mifandraisa tsy tapaka amin'i Jesosy. Fa izay no ambaran'ny Joba hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao, ary izany no ahatongavan'ny soa aminao. Le fifankazarana amin'ny tsy toa, tsika inge tsy mahita ny tsy toa mivantana vazavaza, fa amin'ny alalan'ny vavaka tsika no mifankazatra aminy, apetrakintsika aminy no momba tsika rehetra, apetrakintsika aminy tontolo androntsika ny zavatra rehetra momba antsika. Dia izay le atao hoe mifankazatra amin'ny tsy toa. Ny mifankazatra amin'ny tsy toa dia tsy le mivavaka maraina ihany dia mivavaka alohan'ny atory na mivavaka rehefa isakafo, fa tena mandritry ny andro toko-piainanao amin'izay rehetra ataonao dia apetraka ianao amin'ny fiainam-bavaka. Izay le hoe mifankazahara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao, satria rehefa feno vavaka ianao manana fiadanam-po, milamina ianao manoloana ny andetsihana, ary tonga aminao arak'izay herenao, satria izy ny ten'Andriamanitra hoe mangatà dia omena ianareo, mpitadiava dia ahita ianareo. Raha angataka zavatra amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka no angatanao zavatra amin'Andriamanitra. Ka noho izany ao reny ny fiainam-bavaka, mahereza mivavaka, fa mivavaka manova zavatra. Fa finahitra amin'Andriamanitra ririhany ary mifampaherezana ho amiko aminao dia ary vavakantsika. Jesosy Kristy tomponay io, sotranao nampatsiahana indray androany fa amin'ny alalan'ny vavaka tokoa ingeny ahafahanay mifanerasera aminao hoe, ary ahafahanay manio hetaheta-ponay aminao ka ahafahanao manome anay arak'izay irenay. Jesosy malalo mandrakariva koa nefa izay ao anatin'izany vavaka ataonay izany, tsy hainay izay tena mahasoa anay, fa izao sakana tsy ho tanteraka azy to izay rinay nefa tsy mahasoa, ary aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny sitraponay. Ka raha misy vavaka angatanay tsara ka misitraponao dia aza vera ho tanteraka eo amin'ny fiainanay, fa aoka ny sitrakao no anjaka mandrakariva. Tera sy laza ny voninahitra Jesosy dia aminao rehany, ampianaro izahay hitianao tahaka ny fitiavanao aminy, ary ampianaro izahay hifandray aminao bebe kokoa mba hanananay fiadanam-po. Amin'ny ratsoanao nametrahanay izany vavaka izany, Jesosy Kristy
tompony tompo-mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona. Amen. Dia mampahery antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'ny Tompo, samy hitahiny Tompo.